Miaraka ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ray eo. Misaotra anao indray izay no ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Ka nahafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahafolokarena araka ny baikonao amin'izao fiandohan'ny volana farany amin'ity taona 17 sy 20 ity dia ny volana Desambra izany. Notahinao zay nandritra ny taona iny nitondra izany fanatitra sy fahafolokarena izany araka ny fahamarinana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Ity ny volana farany sisa amin'ity taona ity. Raha mbola atoky hatramin'ny farany izay amin'ity taona ity dia matoky izay Andriamanitra iray eo fa hitanao izany fahatokisany voakanao izany. Ka dia tsy ho diso anjara amin'izay teny fikasana efa nomenao zay fa ho ambinina amin'izay ataonay rehetra. Ka ho voanao ny varavaran'ny lanitra androatsanao fitahiana fiainam-piampy amin'ny vahoakanao tsiraray avy. Ka izay miantso dia hiaino anao, izay mitaraina dia amaly ianao. Koa dia asianao teny mafy ny valala, tsy hanimba ny fidiram-bolanay, ny fivelomanay, ny asa mandrarahanay rehetra. Eny aza fa na dia tsy manana asa aza dia omenao fidiram-bola tsy mitsahatra satria mahatoky eo anatrehanao. Raisoara zany mba hoanitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Dia mitenena indray ary Jehovah fa mihaino izay amin'ny alalan'izany vakitenin'ny soratra masina izay novakiana androany izany. Koa dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatanay izany vavaka izany. Ho azy eny nidera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Haleloia. Amen. Eny ary dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho any miarabantsika voakan'Andriamanitra eto Ambohimarina aty Ambohimanambola mihaino izao toriteny izao ato tokantrano ato. Arabaina avokoa tsika tsiraray avy ato am-piangonana tafahoana amin'ity volana farany indrindra ity satria dia mety androany ny aonantsika farany amin'ity taona ity fa tsy fakahita intsony tsika raha tsy amin'ny taona ho avy indray. Fa ho an'ny voakan'Andriamanitra moa izay mihaino ny toriteny dia mbola fakahita ato tokantrano ato foana tsika ato am-piangonana ato aty ambony fiarakodia aty no mandre ny afatra. Arabaina daholo eran'ny Madagasikara izay mihaino izao toriteny izao. Tsy adino koa tsika aty ampitan-dranomasina rehetra izay tsy tapaka mihitsy miandry hoe inona indray no vaovao farany mialohan'izao farany taona izao. Koa dia mahafaly any mifankahita tava amintsika rehetra, mifankahita satria araky nefa ny fampiresahana moa sy ny fanarahana hatramin'izay dia hoe isaky ny sabata voalohan'ny volana dia mandalo aty Ambohimarina izahay hijery ny fizotran'ny asa sy fandrosoan'ny asa rehetra. Ka dia mino aho fa tsika tsiraray avy dia mahita ny fandrosoan'ny asa eto ary dia mandeha tokoa izy ity na dia eo aza ny atao hoe zavatra sarotra amin'ny firenena. Tsy adino koa ny miarabantsika olona rehetra izay tonga amin'ny fiteny hoe toujours présent, mbola eto foana hatramin'izao. Ka na mora na sarotra na manorana na manavandra eto foana tsika olona. Tahak'izay koa no mpitendry zava-maneno sy ny antoko-pira izay manafana antsika eto dia arabaina daholo tsika rehetra. Tsy adino miaraban'ireo diakona koa sy ny Samaritanina izay mikarakara ny fandaminana ny fotoam-pivavahantsika eto. Ny Samaritanina atao ivelany tao moa dia efa nanafatra an'zareo za hoe nanao fananina mihitsy izay mba hisy ambotaiazy dia mba ho tara. Dia hijery ny fandehany ato hoe manahoana ny fandehany ato, mbola voatazona ve ny afatra izay nomena hatramin'izay. Rehefa tonga ny fotoana dia manomboka ny fotoam-pivavahana dia izay tara zany dia mba miandry eo ivelany eo mandrapatonga ny fotoana idirana manaraka indray. Dia mahasamby mba manao ezaka mba ho tratry ny ambotaiazy, mba ho tara ohatranay dia tavelo eo ivelany eo. Dia izy zareo mantsana hoe mandrosoana reo rehefa tara dia eto miaraka eto mijanona eto miara miandry eto rehefa tara.
fa tsy misy hoe président ampandrosoa izy natara adalany président teo tarany koana izy no ampandrosoanao mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy na président na vadina président na zanaka président na zafikely ny président na bebe ny président rehefa tara dia de tara fa raha ohatra kosa hoe mbola misy tazatazana eny le olona fa miazakazaka be de mba iny mba avela hiditra fa tsy hoe kory rehefa miazakazaka be de aza ampidirina rehefa tonga eo fa mba fa eny ihany izy efa mba hita maso eny de ampidiro reny olona ireny fa rehefa tena tsy mahita olona tsony nareo a Samaritana de akatony am'izay de zay sisa tavelany miandry za zao tena nanao exprès mihitsy hoe miandry fa gasy ka fomba gasy no ataontsika efa tsy fomba ka na gasy izy na vazaha na amerikana na frantsay rehefa tara de manino fa tsy misy anaovana kolikoly hoe manomezakely fa ampidiriko ianao rehefa tara de tara de azavahana le rafitra azavahana le fampitaizana de io mbola ampitaiko amintsika fiangonana koa azavahana koa ny fitafitsika fotsy sy manga rehefa manga ny ambony de manga rehefa fotsy ny ambany de fotsy rehefa manga ny ambany de manga rehefa fotsy ny ambony de fotsy fa ny ilaina hita fotsiny de fotsy manga zany de iny efa fitoriana vita ho aly izy eran'ny tanàna satria vao mahitanao mandeha tongotra ny fotsiny ny olona de fa fanambaran'i Jesosy Kristy no inona no hitany ka zavahana mihitsy zay zavatra efa nitson'Andriamanitra antsika izay a tazony mafy zay de zay no ela fa andeha mba ifampizara vaovao kely ihany tsika dia nay farany teo dia tany amin'iny faritry ny Tomasina iny nitokana tranony radio vita somatsara tokoa ny radio rehefa tsy manofa trano tsony zareo any fefa navita trano lafo de lafo ny ofa-trano nefa ny radio tsy de misy fidiram-bola fa ny fiangonana no mihazy ohatra ny etsika ihany fa ankehitriny izy navita trano itsika koa eto Antananarivo de efa eo ampanaovana ihany koa ny tranony radio izany hoe le rakotra radio ataontsika io zany sady atao budget de fonctionnement amin'ny radio ao andoavana jiro andoavana jirama zany eo amin'ny 4 millions 5 millions ny jirama ny radiotsika isam-bolana ny sakafony ao ny piasan'ny radio ny omerta ny omda fanamboarana raha misy fahasombana de fa eo ampanaovana ny trano koa tsika amin'izao fotoana zao efa mandeha izy ao a de atsika zay tsy mbola niakatra tany de mba miakarakely ao mba mijery hoe manaoana fa ireny le rakotra ataontsika amin'ny radio reny na de ny kely indrindra azo no ataontsika amin'izy reny de ny fitahina be ny miditra amintsika eo tokantrano rehefa mihaino radio itsika satria mahazo vavaka sy fitahina de mba ataovy fity mifamaly fa tsy ny radio manome fitahina be itsika zara raha misy atolotra amin'ny radio mba manao ezaka daholo tsika eto mbo marina Antananarivo ihany zany fa itsika eran'ny Madagasikara izay mihaino zao toroteny zao de matetika ny mpiasan'ny radio tsy misy sakafo tsy misy frais tsy mba misy na indemnisation omena azy ko le rakotra ataontsika mampandeha io radio io zara raha mba misy de lasa le radio no mijaly na le mpiasa ao de ny afarany rehefa tsisy mpiasa ao rehefa tsisy olona miresaka ao rehefa tsy mandeha ny radio de itsika ny ohatrany tsy mihinan-inona ohatrany tsy mihinan-kanina rehefa mandeha le radio de nray ohatrany tsy rarahina rehefa tsy mandeha ve fa ahoana tadiavina am'izay nakaiza ary ny radio nakaiza fa manina ny radio tsy mandeha rehefa tsy mandeha le izy vao hita ny lanjany fa rehefa mandeha le izy a ohatrany tsy de mahataitra firy zany fa io ny tena herintsika io le lazany apokalypsy hoe feo maninona feo mahery manakoako ary am'izao fotoana zao ary a efa mitombo de mitombo ny olona mihaino ny radiotsika satria misy an'ity iraka ny ranon'Andriamanitra atsika hamonjy ity firenena ity de manomboka mihaino ny toroteny zareo satria le toroteny zay ao anatin'ny perikopa atsika de mifandrindra amin'ny raha-pirenena foana zay toroteny natao tany amin'ny taona lasa tany perikopa tamin'ny taona lasa tany de mifanaraka tamin'reto perikopa reto efa vitany mbola tsisy fanambarana fa hoe ho apetraka Andriamanitra am'izay
isika hamonjy ty firenena ty kanefa le izy de mahagaga lasa mifanaraka amin'le trangan-javatra misy ao teo arina raha tonga mivaky tenintsika amin'ny Isaia 7:7 ty tsika daona ny resahany azy ato tsotra ny resahany azy ato raha nivaky lohateny no jerevana hoy ny lohateny hoe ny ampanompon'ny Jehova zay voatendry amory sy amonjy ny Israely sy ny firenena rehetra de manomboka ny andininy fahavalo tsika eo fa aloha ny idirantsika ny andininy fahavalo a andao aloha jerevantsika tsara ny aty amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo de ampitao amin'ny fiainany zao fiangonana ny etsonantsika izao hoe ny ampanompon'ny Jehova zay voatendry hamory sy hamonjy ny Israely sy ny firenena rehetra io zany azo ataon'izao vaky teny io ny ampanompon'ny Jehova zay voatendry hamory sy hamonjy ny Israely atao hoe fiangonana ny Israely ny fiangonana sy ny firenena rehetra de raisitsika hoe io Israely io mbola tsika apokalipsy no ambaran'io hamonjy ny fiangonana apokalipsy sy ny firenena malagasy fa tsy ny firenena malagasy ihany fa ny firenena izao tontolo zao ny masony mitodika aty Madagasikara ny mpanakarena ny firenena matanjaka eran'izao tontolo zao miazakazaka aty Madagasikara mitady famonjena amin'ny arenatsika eto amin'ity firenentsika malagasy ity ka io mpanompon'ny Jehova io de zao no lazainy azy mieno ary nosy ary tongolany tsofinareo ry firenena lavitra Jehova efa niantso ahatra any amboka ary ny fony ambola atao kiboneny no efa nankalazainy ny anarako ty mpanompon'ny Jehova zay natsoina ity zany a de hatrany amboaka mbola atao kiboneny no efa nankalazainy ny anarany ary io anarany io a le lazainy aty amin'ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 ny andininy faefatra Isaia 7:7 ny andininy faefatra mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny Jakoba mpanompoky sy ny Israely voafidiko noho ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na de tsy nafantatra aza ianao anarana maninona io anarana io izy anarana malaza io anarana zay voalaza hoe hatry ny fony mbola atao kiboneny no efa nankalazainy ny anarako de natao ny anarana inona natao ny anarana malaza ndininy faharoa natao nitakany sabatra maranitra ny vavako natao nitakany sabatra maninona ny vava maranitra ny vavako tao amin'ny aliko ny tanana no nanafenany ahy ary natao ny zanatsipika voalambolambo tsara tao amin'ny trano zanatsipikany no nanafenany ahy natao ny sabatra maranitra ny vava ny toroteny zay mandeha ny ady hevitra na amin'ny radio na amin'ny tele ny fanontaniana apetraky ny olona rehetra fandripandrika sy ny anapotehananao de ny lavolefona daholo satria ny vava sy ny teny alokonao de tahaka ny sabatra maninonao izy zay mampatonga le hoe sabatra Jehova sy pastera Mayola sabatra maranitra tao amin'ny aliko ny tanana nanafenany ahy tao amin'ny zanatsipika voalambolambo tsara tao amin'ny trano zanatsipika no nanafenany ahy na de teo ro loza maro sy ny fahavalo zay ny fofony ainao de izy no nanafinanao sy niaro anao de mbola io izy hatramin'izao de omena dera sy laza sy voninahitra ny Andriamanitra tompony zany afatra izany ary hoy izy tamiko mpanompoky ianao ry Israely ô izay entiko mampiseho ny voninahitro mpanompoky ianao ry fiangonanao zay entiko mampiseho ninona voninahitro de io fitafitsika sy fotsimanga io entin'Andriamanitra mampiseho voninahitra io fa meo voninahitra le mpanjakany mpanjaka nisy tromba anankiray zay ny roasina zay de io tromba io zany raha ny tena marina tsy mbola teto Tananarivo fa tany ambany voatry ny Bealalana any misy azy hitany le Coliseum le taty Tananarivo de hoy ia mantsy azy tahia nahitanareo niny fa nareo ny Bealalana any nahita tamin'ny tele nga nareo de ozy izy hoe anay tsy raha misy tele aminay ihany ozy izy
ka ena hitanareo an'iny zay izy fanahy mandeha mirivotra eny ka tsisy raha tsy hainay ozy izy ka anareo mitady andravany io coliseum io tsy efa ozy izy fa magnino tsy efa raha mamirapiratra jiaby nareo tao ozy izy fa tsy efa mamirapiratra ozy izy kino mamirapiratra hitanareo tao akanjo fotsy sy manga nareo io ozy izy fa tsy tafiditra tao ozy izy fa mamirapiratra be ka zay ry Israely ianao ozy izy noentiko mampiseho ninona de efa hitany zao tontolo zao tokoa ny li izy efa hitany saika handrava niny coliseum miny tokory zareo zany fa saingin'izao ny hita tao de io voninahitr'Andriamanitra io satria hoe ianao ry Israely noentiko mampiseho ny voninahitro halleloia ianao ry Israely noentiko mampiseho ninona ozy izy ny voninahitro amin'ny alalan'inona io fitafiana hoentitsika io no anehoany zay voninahitra zay tena mandeha tsika ena mivoaka na aiza de fahitany olona hoe ino ny voninahy zay ry zao nandeha fiarakodiny tandandahatra manga sy fotsy avy any daholo le tôbila de enonao le olona miteny amin'ny radio reny ny apokalypsy enjana mihitsy reny fa jare manga sy fotsy daholo ny endry zareo iny koa mbola izy koa ny anankiray iny anankiray koa mbola izy koa iny de finaritra ny masony zareo mijery ny voninahitra izy le lokon'ny voninahitr'Andriamanitra hita amitsika zay ny lokon'ny lanitra zay ka de anazy ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrak'izay ka itsika nomem-boninahitra ty satria hoy izy taniko mpanompoka ianao ry Israely eo zay entiko mampiseho ninona ny voninahitra teo zao nolazainy azy amin'ny andininy fahavalo zao nolazainy Jehova tamin'ny taona fakasitranana no ny ainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao de hiaro anao aho ka nomenao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovany lova zay efa rava hatrany amboka no efa natsona itsika no entina mampiseho ny voninahiny izy no efa miaro sy manafina atsika de nalefa ny afatra satria fa niaino atsika io Andriamanitra io hiaro atsika izy hanome fanekena ho an'ny olona de ho hitany masotsika zany hanome fanekena ho an'iza ho an'ny olona fa za io mandeha manao tourné io de fa hitanao tokoa le olona fa tena ataon'Andriamanitra manaiky le olona ry fiangonana ataon'Andriamanitra manaiky tonga manatona anao avokoa ny karazana fikambanana na karazana foko na fiavinana ny toko politika na mpianatra na mpiasa na mpandraraha na mpitandro filaminana na mpitondra fanjakana de vao miresaka aminao de io teny io mihitsy hoe de hiaranao aka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovany lova zay efa rava ny fahendrena malagasy ny sotoavina malagasy eto amin'ity firenena ty efa potika ny fihavanana malagasy zany ny fahantrana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana dahalo sy ny jiolahy ny kolokolany amin'ny toerana maro samihafa any zay mbarako amintsika hoe tena zay tsy manao kolokolo indray zao no mahita loza ny victime de zany ny ainana ny fitiavatena sy fangoronan-karena ataon'ny mpanao politika isan-karazany de potika le sotoavina sy le fihavanana malagasy tena rava tanteraka fa zao izao fiangonan'Andriamanitra zao no saina nasainy rany hanangana izany taovy mafy ny tehaka raha resy lahatra ianao fa itsika no natsoiny araky io vaky teny io tsy misy mahavitan'io raha tsy niraka zay niran'Andriamanitra hanangana ny tany zay efa rava io ny lova zay efa rava io tsisy mahavitan'io raha tsy Andriamanitra no miaro atsika hanao an'izany asa izany hanatanteraka izany ka anao ampifatotra hoe andiny fasivy mivoaha ary am'izay amaizina hoe misy eo mihinana eny an-dalana mihinana eny an-dalana izy ary na dia niterom-bohitra mangady azy aza de hisy ahitra ho azy ihany voafatotry ny fantrana voafatotry ny fahotana
voafatotry ny trosan'ny olona, voafatotry ny toka, ny sigara, paraky, ny rongony, voafatotra ao daholo zany rehetrarehetra izany, mamatotra ao daholo, ny fitiavatena, ny alatra, ny vonolona, fitsangatsangana, fa ny potsampy, ireo mpifatotra rehetrarehetra reo dia hoe hanao amin'ny mpifatotra hoe mivoaha, ataova amenina mafy. Ivoaka amin'io fatoran'io zany ny vahoaka malagasy, ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Ary amin'izay maizina hoe misy eoa, inona ny maizina? Maizina ny tany sy ny lanitra, maizina ny fahazavan'Andriamanitra, maizina ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga zany fotoana zany dia ho avy amin'izay, ho anareo zay maizina rehetrarehetra, misy eoa amin'izay fa io ny mazava. Fa aza misitrisitrika any amin'ny maizina intsony, fa tonga ny mazava. Halleluja. Tsy honona nangetaeta izy, ary tsy amely azy ny ainandro mangaingainana ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, any amin'ny loharano miboboika no hitondrana azy. Tsy honona nangetaeta izy, tsisy tsony zany ny kere, tsisy tsony ny tsisy rano, tsisy tsony ny olona mbola angetaeta ny tenin'Andriamanitra, fa dia voky ny tenin'Andriamanitra ko fahazavana mandeha daholo ny eran'ny tanàna fotsy sy mangako. Zay hitanao dia fotsy sy manga, zavatra ho hitan'ny masotsika ane zany, ho feno fotsy sy manga te Madagasikara ty. Dia misy projet de société zay teneniny ato, tsy angetaeta tsony, projet de société zany, tsy honona itsony, projet de société zany. Foana amin'izay zany ny fahantrana sy ny anoanana. Tsy amely azy ny ainandro mangaingainana amin'ny masoandro, tsisy haintany intsony. Fa iza nanao an'izany? Pasteur Mahiolona ve? Zay mamindra fo aminy no anao an'izany ozy sy hitarika an'izany, any amin'ny loharano boiboky ny hitondrany azy. Ivoky daholo ny loharano boiboky eo, ina loharano boiboky eto amintsika io? Pétrole io, gaz io. Dia tsy hainareo ny dikan'izany dia mijerijery fotsiny nareo. Zany pétrole zany arena be eto amin'ity firenetsika ty zany, loharano boiboika ivoaka ao, hiadanany ambaniny lanitra. Arena be zany. 11 ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asanatro ny lalam-beko. Io le lazaiko antsika, isy arabe any etazy koa eto. Dia tsy tara ntsony mivavaka aty Ambohimarina. Isy zany. Anafoana any Ambotaiazy io. Ao na vitan'ireo firenena matanjaka reo zany, nefa reo tsy manana ny arena eto amintsika. Ka hoana zany tsy ho vitantsika eto, ho avy eto amintsika izany. Amen. Hitanareo zany arabe any etazy zany. Raha avy etỳ laka misy ny Fianarivou aty anao zany tsy raikitry ny Ambotaiazy tsony, fa tonga dia miakatra tsaika na amin'ny 2e étage ianao na ny 3e raha ho an'ny Vato, ivoaka any Mazengana, ivoaka ho an'ny Tomasina, na ivoaka ho an'ny Fianaratsoa. Tonga dia lasa any ambony any. Dia asitsika koa raha avy any Ambohipo anao akaty Ambohimarina, dia misy arabe any etazy koa dia tsy raikitry ny Ambotaiazy etsy Pasika eto intsony. Avy any la Savo-Masoandro eny anao aty Apitatafika, tonga dia misy arabe any etazy iny, tonga dia lasa directa ny bus sy ny taxi ihany no mandeha aty ambany. Taxi io, ny taxi bisikileta, ny taxi posy, ny taxi olona. Ny antsika mako tsy mba me miakatra fa me mitotongana ny tsika, fa hivadika amin'izay fotoana zay. Ny any andafy ihany ny taxi zany, taxi luxe be daholo, Mercedes, Chrysler, Rolls Royce, miatsara. Ny antsika me mitotongana, 4L midina Decevaux, Decevaux midina Bajaj, Bajaj midina cyclopousse, cyclopousse midina taxi moto midina taxi bisikileta. Dia ny afarany taxi olona any amin'ny faritra any, babena ny olona. Zany me mitotongana ihany zany ny tsika. Ny olona me maninona, ny olona me miakatra, ny tsika me mitotongana. Grave be mihitsy. Fa amin'izany io tendrombohitra rehetra, lalana tendrombohitra io feno lalana, tsisy lalana ratsy zany tsony. Za tany Tomasina dia teny tany hoe ny lalana ratsy indrindra eto Madagasikara ny lalana mananara sy marotsetra io.
io ny ratsy indrindra ireo mbola tsy tany zay efa nandeha tany efa hitako zany fa mitendrombohitra izy autoroute feno zany autoroute hoe anao ny fanjakana misy atsika anao autoroute saiky manomboka mitona ho avy io ngamba vao manomboka ny asa fa tsy maninony zany zay vitandreo fanjakana reo de asaina ataony zay tsy vitany ho ataotsika tsika koa ny raha nanao an'izany io fa projet de société ato zany ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra arasandrako ninona ozy izy lalambe indro tonga avy lavitra ireto ary indreo avy any avaratsy andrefany ireo avy any amin'ny tany sinimy ireo ho avy daholy ireo mpanambola ny velan'ireo reo ho avy a satria nahoana zao ny vaky teny ato dinganiko kely andininy fa 13 mitoko fa sy atoko fa 7 andininy 13 mpanjaka no rainao mpitaizanao ary zanaka vavinandrina no reninao mampinono anao ekoka amin'ny tany eo anatrehanao izy ka ilelaka mivovoka amin'ny tongotrao de ho fantatrao fa izaho no Jehova ka tsy homenatra zay miandry ahy me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka ireo olona zay milaza fa avy any avaratra sy avy any andrefana ireo avy any an-tany sitimy ireo de ho avy ireo mpanjaka ireo ho avy ireo firenena ireo président reo fa zao mitsambadika ambony ambany ny tantara araka izy moa le hira manao mitsambadika ambony ambany ny tantara le Zadeline fa avy ambony nino izy fa avy amonjy ny olony Jesosy mpanjaka hatram'izay tsika de ny firenetsika sy ny mpitondra sy ny mpanao politika tsika de mekohaka am'ireo vahiny reo foana de manao imsie fotsiny matahotra vazaha fa ho avy ny olona teny reny Jehova tsy matahotra vazaha fa ireo ndray ny mandoalika amitsika halleluja amen efa io teneniny io a ny avy any atsimo sy ny avy any andray fa na tsy avy any atsinananareo izy izy ekohaka amin'inony reo izy izy eo alohan'inony tongotrao hilelaka mivovoka amin'inony tongotrao de ho fantatrao izy izy fa za no izy za no Jehova satria ireo mety ireo idrikiny izy ianao ny ekofanay izy ianao nilelaka ny vovony tongotrao fampirin'zay izy ianao fa de ho fantatrareo izy izy Jehova fa za no aninona an'izany za no anao an'izany ka de ho avy andoalika sy lelaka mivovoka amin'ny tongotsika firenena malagasy ndray ireo fa tsy tsika nandoalika am'ireo azonareo ve zany sasany mbola mianahana hoe inona ny dikan'izany ohatra mbola misy tsy mahazo an'izany fa ho avy reo avy any atsimo avy any avaratra reo avy any andrefana ireo ho avy reo a fa tsy ny fipetrandreo intsony no ho arahantsika fa zay fipetra ho ataotsika no arahandreo de misy efa miteny any zao aiza koa ny impossible an'izany ianao mahantra kely ty ve ny fipetra rehetrarehetra iraisam-pirenena ve de ianao no avita andika an'izany na icontre an'izany de azonao atao ve ny anatanteraka an'izany fa toy izy ho vaky teny io sy atoko fa 7 andininy 4 azo alaina ny mahery va ny sambotra na ho afaka va ny baby marina zao ny dikan'izany arak'izay fanontaniana atao zay ianao ve de avita andresy ireo firenena matanjaka ireo ianao ve de avita ibaiko an'ireo ianao ary manitra kely io tsy mihinana raha tsy ampiny afapirin'ny mpitondra zay teo ianao zay teo zay tonga mandoalika daholo de anao zay vao omaly io no avita an'izany de zay ny fanontaniana azo alaina ny mahery va ny sambotra na ho afaka ve mibaby marina azo alaina any ve izany hoe mbola ho afaka am'izao fahatorana ataon'ny firenena vahiny mangeja atsika zao ve le firenena malagasy mbola ho afaka am'izao ve de tena matanjaka tokoa izy a ary mirahina izy rehetrarehetra mirahina na milafy ny ara-toekarena na milafy ny ara-barotra na milafy ny ara-tafika ka zay mikitikitika an'zareo de mivoro zareo de mitambatra ny heriny manafika anao de anao zay tanjakao sy kely io ve de afaka aka ny sambotra any amin'ny mahery am'ireo matanjaka reo
dia napetrany tokoa ny fanontaniana satria zay ny fanontaniantsika azo alaina amin'ny mahery va ny sambotra na ho afaka va ny babo marina enao ve dia vita nohitra an'ireo firenena matanjaka be reo e ahoana ny valiny 5 nefa zao no lazain'i Jehova na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany